Iresaka vaovao politika sika manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fitantanana ny firenena ny antoko-panohitra hoy Andriamatoa Samiari Florio izay lehibe ny antoko-panohitra eto Madagasikara napafantatra ny mpiray tanindrazana ny mahazava-dehibe izany toeran'ny mpanohitra izany ny tenany ka dia nidina tany Solala nanao ny andraikitra amin'ny fanandrify amin'izay. Tany Solala tamin'ny alakamisy lasa teo ny lehibe ny antoko-tamamy Samiari Florio ny amin'ny mahalehibe ny antoko-panohitra azy no antony nanaovana izao fitsidiana izao. Nandritra amin'ny fotoan'izany no nanazavany tamin'ny ponina ny andraikitry ny antoko-panohitra eto Madagasikara taorian'ny fidianan'ireo antoko-panohitra azy ho mpitarika izany fanoherana izany eto Madagasikara dia miady mafy ho fanatanterahany fanjakana amin'ny lalàna mikasika ny antoko-panohitra eto Madagasikara amin'ny tenany. Manana toerana filoalefitra ao amin'ny antenimera rotonta ny antoko-panohitra raha ny lalàna no jerena miady mafy amin'ny fanatanterahany izany Samiari Florio ankehitriny. Efa tany majanga izy ary efa tany Marvoa ihany koa nitondra fanazavana mikasika ity anjara toerana antoko-panohitra eto Madagasikara ity.